Tsy mba zavatra fa irana tsiny aty am-panombohana, irana fondro aty am-panombohana ny fahataran'ny fanombohana ny fandaharana. Raha nahatsikaritra isika dia efa nisy kely tany am-panombohana teo ny fampitana saingy noho ny olana teknika dia nisy ny fandrandrana an'izay ka izay no irana tsiny amintsika amin'ny fahatarana nisy ny efa menomenona atao amin'ny pejy any amin'ny afatra sy ny antso hoe fa nga misy angaredina, tsisy angaredina sa misy angaredina, misy ny angaredina saingy noho izay fanomanana fandrandrana izay dia nisy ny fahatarana. Ny tenako sira Tolojanahary Endrika Jarakoto Manantsoa Fandiry Razafimanantany Iarifidy Ramanandray be no iaraka tao anatin'ny fandaharana angaredona. Isy ihany koa ny vahiny izay horaisitsika rehefa avy eo. Isaorana ny namana mandrindra ny lafiny teknika ao ambadika satria maro dia maro ny ao namany olana teo. Isaorana ihany koa ireo onjam-peo izay mandefa ny angaredona miara-misalaha amin'ny fampitana ny fandaharana. Isaorana ireo olom-pirenena rehetra izay tsy mitsahatra ny mandefa ny vaovao mitondra ny fanehoan-kevitra ao anatin'ny izay angareto-kevitra izay na ny amin'ny alalan'ny antso, amin'ny alalan'ny afatra, amin'ny alalan'ny fampitana ao anatina Facebook sy ny maro isan-karazany. Misaotra anareo satria izay ilay hoe tao-trano tsy efa nirery ary asa vadi-drano izy ity tsy vita tsy fanakonana. Ny vaovao misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao dia maro fa ny tena niompana ny sainy be sy ny maro dia ny zavatra nitranga mahakasika ny resaka asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao. Eny atoerana nanatrika ny fampiantsoana ny mpanao gazety Gasikara Fianosomo i Arifidy Ramanandray be Fandiry Razafimanantany ary i Endrika Jarakoto Manantsoa izay hiditra mivantana anatin'ny antso rehefa avy eo aty am-panombohana dia mitondra ny fankahirezana ny namana mpanao gazety Gasikara Fianosoa manoloana ny zavatra tsarotra izay hatrehany amin'izao fotoana izao. Misy moa ny fanampim-baovao izay entina eo satria ny namana mpanao gazety Endrika Jarakoto Manantsoa Fandiry Razafimanantany ary Arifidy Ramanandray be dia eny atoerana eny amin'izao fotoana zao isy ihany koa ny fanarahantsika entervave na interview izay nataony Endrika Jarakoto Manantsoa rehefa avy eo fa raha maheno anay i Endrika Jarakoto Manantsoa amin'izao fotoana izao dia efa afaka miditra fantany vao afaka mandatsaka ny antso zany ao amin'ny namana teknisianao dia raisitsika avy hatrany. Ny zavamisy ny zava-mitranga eto amin'ny firenena mbola tsy miova akory. Ny baiko pitolomana hatrany amin'ny voalohany dia ny famerenan-kasina Madagasikara ho tany tandarana sy anana an'izany fiandrianam-pirenena izany. Resahana teto tamin'ny omaliny mahakasika ny hoe aiza ho aiza isika ny fiainan-bahoaka ny asin'ny vahoaka ny olom-pirenena tsirairay raha manoloana ny zava-nitranga sy ny zavatra nisy tao anatin'ny 2 volana 3 volana. Mbola manaiky lembenana ihany ve mahakasika ny fahitana ny zavatra tsy mandeha amin'ny tokony izy sy tsy araka ny tokony ho izy eto amin'ny firenena. Fa samy mandray ny anjara tandrify azy na ny eto atoerana misy ny hetsika ataony any a Frantsa any, misy ny ataony asy La Réunion ho an'ny amin'ny lahady sabotsy sy lahady zao samy manao hetsika ho an'ny ikika amin'ny famerenan-kasina Madagasikara, amin'ny fahitana ny zavatra tsy mety sy tsy rariny eto Madagasikara. Fa ny mahalasa ny saina moa dia hoe raha entina ara-pizoikevitra ny zavatra misy ny zavatra mitranga eto amintsika, misy tsy fitovian-kevitra tsy fitoviam-pijery ao anatin'izay fa moa mahay mifanaja ao anatin'izay ve isika. Ary raha ny tenin'ny fiarahamonim-pirenena ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mahakasika ny hoe mamofopofona tsy fifampitokisana ny zavatra misy ny zavatra mitranga eto Madagasikara, inona no ety manarina an'izany, inona no anjara tandrify ny mpitantana izay mitantana amin'izao fotoana izao, inona no anjara ndraikitry ny olom-pirenena, ny antoko politika, ny fiarahamonim-pirenena, ny fikambanana, inona no andrasana amin'izy ireo. Ary samy mieritreritra ny rehetra hoe avy aloha dia efa andeha amin'io ary aloha. Misy ny sasany tonga amin'ny tsy vakena ny anay manahirana anay zao dia le raiky apoka. Dia rehefa misy moa ny fampironana ara-tsaina makamina zavatra hafa hoe dinidonio any aloha zany tsy fanarahan-dalàna zany fa ataovy izay ahasalama dia ataovy izay hinanakanina. Kanefa raha mahita sy nentina tao anatin'ny fandaharana angaredina ny hoe isika ary anisan'ny firenena maty ny anohanana indrindra eto ao anatin'ny firenena 520 fa 420 isika amin'ny firenena 520 anaovana ny tombana.
manahoana sy manahoana ny fiantraikan'izany amin'ny fiainam-pirenena no avana Madagasikara. Iraviravy tanana ve isika manoloana an'izany sa ijoro ary hitondra ny anjara briky. Ny anjara briky resahana moa rehefa miresaka izay anjara briky izay dia ao anatin'ilay hoe le niteneniko teo tao-trano tsy efa nirery misy anjara briky entina manorina an'ilay trano. Sa ve dia avela fotsiny eo hoe inona le tongokalon'rado hoe bobokarytan'rado ka avelao ianao eo ho tonga amin'izany ve ny fomba fiheverana sy ny fomba fisainana. Fa indrindrindrindra ny ho amin'ny ho avin'ny taranaka moa ve mendrika ho alain'ny taranaka tahaka isika ho an'ny rapitso sy rafakapitso. Ka namaranako ny famakafakana teto tamin'ny omaly dia ny hoe ny teniny avy eo amin'ny malagasy miaramianka izay manoro lala marina raha mahitsy mamindra aina ka hifindra hipaka makany amin'ny taranaka ve izay aina izay famindrana aina zay mahitsy ve ny lalana ajorontsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana zao. Fa raha tsy mahitsy dia mazava loatra ny mifanohitra mamindra aina dia mamono ary ny famonoana ara-tsaina akoatra ny ara-batana izay raha mahita hoe ny fahantrana tonga eo tokoa nambaravaranao fa endriky ny famonoana zany fa le ara-tsaina indrindrindrindra inona ny fiantraikan'ny zavatra iainan'ny vahoaka amin'izao fotoana zao manoloana n'le fahantrana ara-tsaina ny fameriverezana tsy magaga raha misy ny fanarabiana ataon'ny hafa makasika ny zavatra nareo fotsiny nyreraka eo nareo ny tehiteny eo fa izy ity de efa zay tikano tsy tikano de miara mijery ny fiainam-pirenena tsika de matsiaro menatra mare mangiry firy manoloana ny resaka sy ny fosafosa ataony any ivelany ihany makasika ny fiainam-pirenena eto Madagasikara. De eo isika mieritreritra hoe move mbola mirearea amin'ny maha-malagasy azy ny malagasy move mbola mahatsapa fa manakasina ny malagasy amin'izao fotoana izao sa de manaiky fotsiny ny zavatra mitranga sy zavatra misy eto amintsika ka izany rehetra zany no entina ao anatin'ny famakafakana sy ny fanadihadiana atao anatin'ny fandaran'angareto na andraisana ny vahiny hoe manam-pahasahiana ve ny malagasy iotra ary hiala ao anatin'le manaiky lembenana foana. Fa ny endrika isehoany zay no mety samy hafa mety tsy ho araky ny andrasiny sasany hoe nenay zavatra andrasinay de ohatran'izao de zary misy ihany lay fifanomezantsiny kely hoe nareo kosa de naninona tsy zao naninona tsy zao hitatsika ihany le fifanolanana eo amin'ny samy malagasy lasa ny malagasy ary tsy le ary amin'ny mpitantana fa ilay malagasy eny amin'ny fokotany eny amin'ny fiarahamonina eny no miadevitra amin'ny resaka politika tsy mety kosa de ny sasany teny mety kosa io fa ny zoro andraisana azy na ny optika de arakaraky ny maizy ny olona tsirairay hoe move mahazo tombony resahana foana anatin'ny fandaharana ny hoe inona ny tombony ho an'ny olona ray raha toa ka tsy miteny izy ary inona no heveriny fa tambiny raha toa ka manohana zavatra efa hita fa tsy ara-dalàna izy de samy miteny sika hoe zay moa no manahirana amin'izy ity misy fampironana na manipulation ataona vondron'olona na ataona tokon'olona na ataona olona anankiray manoloana ny zavatra misy zavatra mitranga eto amintsika de nindresahana teto ny makasika ny fanomezana jiro hoe iovezany ny sazan'le malagasy raha manoloana ny adiriny tsy fisiany jiro tsy fisiany rano eto Madagasikara de jiro kely isa-tokantrano ary mahavita mamahan'le olana amin'ny sehampiariny malagasy ve iny resakitsika makasika ny filanana zany angovo sy zany herinaratra izany hitondra inona ho an'ny fiarina sy ny asam-bahoaka ilay jiro nomena azy ary move izy ty ny akaiky volany fenoarina ihany zay tonga le nisy namana avy any amin'ny faritra ny teny hoe io nge raha ny tena marina de naiza ay aza gaga ihany hoe aty aminay hatramin'izay nanomboka hatramin'ny taona enimpolo nakaty tsy nisy an'izany jiro zany de ny ao an-Tananarivo zay iverina fa misy jiro raha tokony hamahan'le olona ny fahatapahan-jiro nataony mpitantana de nanome jiro kely mandeha amin'ny herin'ny masoandro zany de atokotoko reny moa fitarainana nataon'ny olona avy any amin'ny
avy any amin'ny faritra hafa satria Madagasikara dia nosy ray ary mendrika anana fitantanana mitovy tsy hoe ny sasany omena tombon-dahany manokana dia ny sasany tsy jerena mihitsy retina teto tsinona mahakasika an'izany ho avy eo tsika resaka fitsinjaram-pahefana amin'ny lafin'ny fampandrosoana rehefa avy eo satria mpikambanao amin'ny antoko MMM biro politika mihitsy no zany ray aman-dreny be niatrika an'izany tantaram-pirenena sy ny vavolombelon'ny tantaran'ny Madagasikara no raisina eo rehefa avy eo Andriamatoa Laurent Ramarsson ilaza ny fahitany ny zava-misy sy ny zava-mitranga ary ny zay foana moa ny hoe aompatsika makany amin'ny vahaolana ny resaka inona no vahaolana zany fa io ny zavatra misy efa izay le réalité izay ny zava-misy tsy azo lavina intsony fa zay ny zavatra misy ka tsy hitenitsika hoe ka tokony ho zao ka zao na tokony nanao an'izao ry anina na tokony nanao an'izao ry anina fa izao ny fotoana ijerentsika aompana makany amin'ny vahaolana ny antondresaka sy ny famakafakana eto fa asana efa vonona enikajary koto amanatsoa satria hitako ato izy efa manome toromarika ny amin'ny fidirana mivantana namana teknisianina azontsika raisina izy azo ampidirana avy hatrany enikaja miarahaba enikaja Rakotomanantsoa miarahaba Fanira Zafimanatany Arfidy Ramanandray be samy miditra eo izy telo mirahalahy hitondra ny famakafakana hitondra ihany koa ny vaovao farany mahakasika ny zava-nitranga tamin'ny teny teny fiadanana teny efa tafiditra makasitraka namana teknisianina dia makasitraka ny Siratolo Janary manampitra ny Siarabana zany natolotry ny namana teo ho atsika tanaraka ny fambarana angaretina izay efa betsaka hatramin'ny folora maraina teo no nametra-panontaniana arak'izay nambarana sy izay hoe fangatsy misy angaretina amin'ny ity androany ity dia ampahafantarana antsika anterina ny fanazavana efa nentin'ny Siratolo Janary mombany hoe fotoana manokana hafa mihitsy ty androany ity satria fantatritsika hatramin'ny omaly misy namana izay iray vatsy iray aina iray asa ny mpanao gazety Gasikara Fensoa izay nampanatsona zany anaovana fanadihadiana ety amin'ny fitoeram-pikarohana ny efoka mpivavy ety amin'ny Zambarimery ety fiadanana aty amin'ny maha-mpanao gazety amin'ny maha-olom-pirenena dia nanapa-kevitra mihitsy izay telo mirahalahy izay isika efatra mirahalahy nanapa-kevitra ny amin'ny hoe izay telo mirahalahy aloha hiazakazaka sy kosa mahatokotrano azy dia mandefa ary miandro ny fandarana ao amin'ny studio amin'ny COP zany dia hafa mihitsy zany ny androany anterina ihany anefa ny fialatsiny satria sady tara-fanoloantsika no ohatrany hoe nampangetaetatsika menakavy isa-tokantrano sy amin'ny faritra maro samihafa hoe izay ihany ny fandarana angaretana be dia be ny vaovao raha ny fiainam-pirenena zany no resahantsika be dia be ny zava-mitranga na any ambadika rehetra any any amin'ny antsointsika hoe kolisa politika zany satria dia ao anatiny atao hoe herinandro melony investiture ka-tsaina atao ny 9 Desambra zao misy atsika dia misady hevitra be any zany zany hoe andeha fotsiny amin'izao ve zany izy ty dia ahoana ny toyny fanontaniana maro samihafa napetraky ny olona momba izay ho ataony eo anivon'ny collectif candidat fantatra zany fa isy ny fionana amin'ny mpanao gazety fanazavana faneho-kevitra hoentin'ireo séance ireo candidat raiky 20 ny volakandro ity zany raha hoan'ny androany zay zany vaovao anankiray ampitaina amintsika zany satria dia be dia be no miandro izany eo anivon'ny diaspora ihany koa any ivelany any dia fantatra zany amin'ity androany ity eo amin'ny raha-pitso folakandro fa dia isy ilay hetsika lehibe atao eo amin'ny Trocadéro toerana iray ao afovoan'ny Paris ao izy io ao amin'ny Frantsa ao zany izay fanomeza ny malagasy firay-tanindrazana mpilalana vidahatra fotoana ho amin'ny raha-pitso efa ny actualité izay tokony eto-batsika famakafakana ihany koa ny mikasika ny raha-pirenena raha-mbahoaka satria ny vaovao raitsika Siratolo Janary dia hoe tena miazakazaka ary mirongatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana ary mafy dia mafy amin'izao fotoan'izao ny vokatry ny fahampitehan'ny lalana ihany koa izay sika dinidiny dia ankilan'izay ny lafy mitantarena sy tiariana moa dia ny fisokan'ny fiakarany fifikenana moramora izay nampanahy ny besiny maro mbola tsy tonga kotsika ny maitso azy taraka ilay nambaratsika teo ny tena zava-dia nanokanasika fotoana mahatonga ny angaretina hoe tahaka izao niezika isehony ny angaretina fiadonany zay
dia ny fampiatsoana ny namana mpanao gazety gasika fenso zay fantatsika fa efa be dia be zany ny zava-tsanga nikasika atsika mpanao gazety tamin'ity tato anatin'ny volana vitsivitsy tao anatin'ny iray manontolo zany izay nataony izao fitondram-panjakana izao fa nisy ny patron de presse izay niakanidina tena fitsarana dia nidobokaponja ny antony maro samihafa nisy ny mpanao gazety saka izany nisy ny mpanao gazety naratra ny mpanao gazety niditra-ponja ihany koa dia amin'izao fotoan'izao zany antony tena atao hoe manahirana satria zany atao hoe fiantsoana ho amin'ny fikomina miaramily zany dia eloka be vavy zany dia eto Madagasikara zao fotoan'izao zany misy mpanao gazety zay fantatra loatra ny amin'ny hoe pakany ahoana ny anjara andraikitra faraisin'izany eo anivon'ny orinasa voantso satria dia hoe aiahina fonctionner zany amin'izany lafindranobe zany dia manahirana asika zany ary mampametram-panontaniana antsika mpanao gazety zany ny amin'ny hoe inona ny tena ao ambadika zany rehetra izany ary toy ny ahoana dia nanainga tongotra mihitsy sika eo anivon'ny angazety Nasiratolo-Benaro hoe andao tena hoeny aneo aloha firaisan-kina voalohany indrindra fa indrindra ihany koa tena miandry ary tia fantatra ny hoe raha manokana tena tsy misy fandraisany amin'ny asa angazety natao Madagasikara fetsy dia fanatsoana azy raha izay ny zava-misy raha hafa mihitsy zany fa raha ohatra ka ny famatotra ny mety hoe fandaharana nataony nampanaokevitra nataon'ny olona vahiny tao aminy dia iverina fa misy fandraisany foana zany na inona mbara amin'ny tontolon'ny asa fanaova gazety dia mahatonga antsika ilaza hoe tena miafaritra ilay izy miafaritra ary dia manahirana isanandro piasa antsika ity dia manangona ny vaovao zany io zany no ataontsika amin'izao fotoan'izao fanirira zaky Malagasy. Miaraba ny mpanaraka ny fandarana angaredina ny famenaky miaraba ny Nasiratolo-Janahary koa zay fandraisana ny vatana fiadanana izay telogana amin'izao fotoana izao ifandraisany kiada rahoty manatsota nitsika teo ihany ny azamasaina fa gady vaovao rehetra izay tokony avotatsika ao anatin'ny fandarana fa na izany nazany Nasiratolo-Janahary dia tsy azontsika ho atao rano midinga ny afatsika amin'izao fotoana izao satria ao anatin'ny vanim-potoana sarotra zany ny firenena ka tsy hoe sarotra tena ihany politika fa sarotra ihakio amin'ny tontolo ny asa fanaova gazety satria ny hetsika zay nataon'ny collectivité candidat nataon'ny hetsika fotsy nanomboka tany amin'ny faharoa volana oktobra taloany ny Rahoty Manatsosy iarina manandraiky dia nanomboka ny fiantsoana mpanao gazety gazety nataoriana tena dia nisy ny tamin'ny hetsika izay nataon'ny collectivité candidat ary tsy vitan'izay fa nisy fotoana aza nanamsarotra mihitsy ny fahazona ny vaovao teny amin'ny kianja samy hafa teny izany dia tsika ilazana fa manahirana ary anatin'ny vanim-potoana sarotra ny tontolon'ny asa fanao gazety anatin'izay raharaha politika mafana izay diavo Madagasikara amin'izao fotoana izao antony mahatonga antsika zany izay tia fiadanana mampiseho an'izay firaisan-kina hita maso izay ho an'ny namana mpanao gazety Gasikara Fenso izay ao anatin'ny tontolon'ny asa fanao gazety fa ho an'ireo mpanao gazety izay tongety ihany koa dia hanaovantsika izay firaisan-kina hita maso izay satria natohina teo ampitan'izao tontolo izao amin'ny raharaha politika na ao anatin'izay hoe hafanany revitra politika na io krizy na io mety hafanana mandalo ara-politika dia eo hatrany mpanao gazety mampita vaovao manao fanadihadiana ary raha ilaina aza dia eo hatrany mpanao gazety fandarana manokana ahafahana mitondra sy mizara an'ireo hevitra rehetra izay tsara ho fantatra ao anatin'izany tontolo resantsika izany ny mpanao gazety zany dia mitoetra trany eo anatrehany asany ny fomba fanaovana politika sy ny raharaham-pirenena mandalo iny indrindra ny fahefana ho an'ny mpanao politika fa rehefa misafidy an'izany asa fanaova gazety zany ka izara ny vaovao ary hanangona ny vaovao hanao fanadihadiana an'ireo vaovao maro samihafa dia izay le andraikitra masina ao an'ny mpanao gazety
manahirana ho an'ny sasany sy ho an'ny fomba fanaovana politika dia mieritreritra fa anana fahefana maritra ny hery faefatra ny quatrième pouvoir dia ny tontolo ny asa fanaovana gazety ka rehefa ohatran'izao zany ny zavatra miseho dia tsy maintsy samy mandinika tsara, samy mandalina tsara ary miezaka ny hotony sy homalina eo anatrehany raharaha ny mpanao gazety dia tahaka izany tsika atao amin'ny angaredona sy Ratolojanahary metaka tsara amin'izay fahamalonana sy fahamailona amin'ny tontolon'ny asa izay. Anisan'ny voalohany amin'izany aloha zany ny firaisan-kina atao hita maso isika fa ihany koa ny hoe inona marina moa no loham-piampangana izay mety atsonana Madagasikara feno manao fanadihadiana mifanaraka amin'izany sika ary liana isika zany hoe isika aloha zany tsy hoe miditra lalina miendrika ny fanadihadiana fa ny ao ambadiky mety nampiatsona sy mety ho lafin-javatra samihafa mahakasika ny tontolon'ny asa raha ohatra atao hoe no ny antony araka azy purement professionnel dia inona no mety didy amandalana ny fandraikan'izay ary raha ohatra ka nisy ny faute professionnel dia inona no tokony ho mifanaritra amin'izany asa izany ka tokony antsoroa ny mpanao gazety sy ny asa mpanao gazety raha ivelan'izay dia ahoana sy ahoana ny mety fihetika sy mety ho fandraisana izany tanga rehetra izany. Izay zany ilay antony tsy maintsy ametantsika fa hamelona tsara mba ahafahantsika mikaroka marina amina toetra ohatran'izao. Izany na zany dia manana ny fahaleovan-tenany ao amin'ny fanadihadiana ihany koa ny fitandrona ny filaminana izay manao fampiantsoana izany. Eto zany tsika amin'izao fotoana izao ary hiezaka azon'ny vaovao fa hatramin'ny omaly ihany koa sy Ratolojanahary ny nandehabe ny adefitra ny amin'ny dia voantso koa nefa ny sotabery ary nisy ny adefitra milaza fa efa omaly maraina izy no nalainy tandro filaminana teny an-trano teny Ambohibao ary nanaovana fanadihadiana mbola tetika izay misy ana ity ihany. Raha ny vaovao izay voaray dia tokony androany izy no tsy hiverina satria afaka nody izy omaly hariva ary dia tokony hiverina eto amin'ity toerana ity izy androany. Eo am-piandrasantsika satria raha afaka vaovao isan-karazana izay toa mbola tazana aloha tamin'izay isaka kely satria izay nge tsy lavitra n'ity toerana ity mba ahafahana mampita antsika izay vaovao sy fanadihadiana samihafa izay dia samy andro isika na ho an'ny gasikara fenso izay mpanao gazety namana izay nitahirezina satria fantatra ny tebiteby ny vady aman-janany fantatra ihany koa ny tontolon'ny asa eo anatin'ny orinasa izay misy azy ary indrindra izy tena izay hiarany fampiantsoana sy fakanam-bava amin'izay dia tsy maintsy hany amin'ny maha-olombelona zany misy izay hoe tebiteby maro samihafa ka izany dia tsy maintsy antsika miendriky ny firaisan-kina izay atao hita maso ho isika aminatrana zavatra toy izao. Eo am-piandrasana zany tsika ny hoe inona ny zavatra hitranga fa raha ny tao aloha zany dia ny mpisolo vava ny maître Eric Rafidson no hiditra ary ny filohan'ny olafitsy ny mpanao gazety Monica Solution ihany koa dia hita ao atoerana. Roa zany zao no miaraka amin'ny mpanao gazety Gasikara Fensoa arak'izay ny ambarantsika izay Fidra Malandray-be sy Nkianjara Kotomanatsoa. Maromaro ireo mpanao gazety izay ety ivelany amin'izao fotoana izao avy amin'ny orinasa tserasera maro samihafa mifanotrona izay miandry ihany koa ny fanangonam-baovao. Efa teo ohatra rehefa nandalo teo ny filohalefitry ny olafitry ny mpanao gazety teo aloha zany nanandraikitra lehibe teo amin'ny tontolon'ny asa ny Henri Rasolopatona ao ihany koa ny namana Roland Rendemahenina, namana Yarfina Relsoa, reo talena famoana amina orinasa tserasera zava azy Nkianjara Kotomanatsoa izay mitarika fikambanana ny mpanao gazety ihany koa sady talena famoana eo anivon'ny IBC zany ny talena famoana eo anivon'ny NDS reo namana mpanao gazety maro samihafa zany dia toerana amin'izao fotoana izao. Izy ty moa tsy hoe raha ny mpanao gazety irery ihany fa hazana ihany koa zany ny olototra izay misy vitsivitsy izay maka-toerana te ary liana amin'ny bahazom-baovao fa adiniko tamin'ny fitandrosana teo ihany koa ny fitantana ny Real TV zany dia ety amin'ny fiarana ihany koa miaraka amin'ireo mpiara-miasa amin'ny Gasikara Fensoa izay maromaro eo anivon'izany orinasa tserasera izany. Zava-dehibe ny ahafahana mifanotrana tahaka izao
fa ny namatsika inikadarakoto manatsombo tamin'ny interview zay nataon'ny mpanao-gazety maro be azy teo dia anisany nametraka fantaninany amin'ny hoe inona no tranga zay hampetsony ity tena purement anatin'ny tena asa ve sa ivelan'izay maha-olona manokana an'ilay olona zay petsony ity zany zay zany naty zany aza dia misy famatorany foana zany satria olona fantatry eo amin'ny tontolo ny asa ny nantsona ity afiadanana amin'izao fotoana izao ary anaovana fanadihadiana dia zay no nambarako teo ny amin'ny hoe tsy maintsy mametraka an'izay fanadihadiana zay ihany koa isika mba hahafantarantsika ny marina ao ambadika izao raharaha izao. Nandritra ny repoblika Fandimby rehefa mafana ny toedrara inikadarakoto manatsosy arifidra manandray be dia anisan'ny lasiva hatrahatrany ny mpanao gazety ary nafantarina izany tany amin'ny repoblika faharoa, ny repoblika fahatelo ary ny repoblika fahaefatra tamina fitondrana ny Fandimby dia teo hatrany ny tontolo ny asa mpanao gazety fa ity zany vao manomboka dia ahitana n'le hoe mafimafy ihany ny zava-misy zany satria niveritsika fa ho tapo fividianana fa enany volana novambra tamin'ny alalany etsika fotsiny ny diabe natao collectif de candidat ny tana teo amin'ny asa fanaova-gazety sy ireo mpiasa zany ina moa dia zasika zany ireo mpanao asa zany mazava ho azy dia ny hoe ny fahazoana ny vaovao izay sarotra ny faharatsara mpanao gazety sy ny famondana mpanao gazety ay moa zany izy satsina dia mbola misy fitarany amina lafindava-hafa tahaka izao indray dia izay ilay tenentsika ny amin'ny hoe tena tsy maintsy tontolony zay mpanao gazety ary namana inikadara manatoka ao anatin'izay interview ireo mpanao gazety misehatra eo amin'ny sehatrehetra-tenena izay efa ka mifandray amin'izao fotoana izao aminy mikasika ny vaovao mikasika ity raharaha ny amin'ny hoe mba tsisy taza-potsiny eo amin'ny fiarovana ny mpiasa mpanao gazety sy ny tontolon'ny asa dia hery fahaefatra izay ary manitsara lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa ny mpanao gazety amin'ny fizaram-baovao amin'ny fanagazana ny firenena sy amin'ireo fanadihadiana samihafa izay ataon'ny mpanao gazety. Zay amin'ny akabeany aloha satria mbola ao anatiny mihitsy ny raharaha amin'izao fotoana izao ary ataontsika hoe efa ora roa latsaka kely zany hiditra atao amin'ny toby izay misy ny fanaovana fanadihadiana amin'ny restaurant vafa namana mpanao gazety fikarapeny soa dia mbola ao anatiny eo tsy mbola misy ny fahazom-bavao tsy mbola misy mivoaka raha teo izay somary tsisaka metatra lavidavitra satria manao izao fampitana amin'ny vatana izao iarivity ka manandray be. Ny sik marina ny nambarateo mbola ety fiadanana no toerana misy anay amin'izao vanim-potoana izao toerana zay ataontsika hoe efa mariny ny mpanao gazety malagasy no mahafantatra an'izany toerana zany misy moa ny fotoana izay efa nitsoina ny tenanay fiditra amin'andray be tamin'ny vanim-potoana tamin'ny tony ataontsika hoe tompon'ny gendarmerie tony tamin'ny ity fitondram-panjakana izany misy koa ny fotoana zay efa nitsoina ny tena tany amin'ireny ataontsika hoe brigadiny commissariat de police ireny marimarina kokoa izany mbola tamin'ity resaka asa fanaova gazety ity ary mbola tamin'ny ity fitondram-panjakana ity ihany izany manahirana ny teny hoe dia sanatria hoe efa napetraka ho tafiditra ao anatin'ny fomba fitorontana ny fitondram-panjakana Andriamatoa Andry Rajoelina ity ny famonjana mpanao gazety satria ny manahirana ny saina dia izao raha ohatra ka hoe tany amin'ny vanim-potoana ny mitondrany amiral Dimitriera ka ohatra dia napetraka mazava tao anatin'ny règle du jeu napetraka ny hoe fisian'ny censure tao anatin'ilay firenena
dia efa mazava loatra zany fa rehefa misy ny gazety mivoaka ka misy toerana balalaka banky ao anatin'iny dia hoe misy lahatsoratra natao censura teo ko satria napetraka izay hoe censura izay dia tsy nagaga ny olona itsony tsy nataitra ny olona itsony a rehefa ohatra ka hoe misy ny voasambotra misy ny voaantso misy ny voafonja satria efa napetraka hoe misy ny censura eo amin'ny tanin'ny repoblika ny Madagasikara. Manahirana amin'izao fotoana izao dia izao ilay ataontsika hoe miaratsy amin'ilay terme somary manahirana hoe fiatsaram-belatsino be da be satria raha nisy zava-misy eo anatin'ilay firenena aloha zay tefana enikada sy faniry ary be dia anisan'ny olona ny prôny ary midradradradrany zany faralahy ny asa fanaova gazety izany na ny ministre serasera tamin'ny fitondram-panjakana na ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara tamin'ny fitondram-panjakana ity. Izay no zava-nisy, izay no zavatra nareteratera, izay no zavatra natranga tetitero kanefa ny situation nisy enikada sy faniry ary be dia tsy taka izy ilay tanteraka fa niova tanteraka mihitsy satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana dia izao tsy mbola nahitana mpanao gazety ka hoe mirona avy amin'ny fitondram-panjakana na mpanao gazety ka hoe avy amin'ny fitondram-panjakana ny firehany voasambotra na voafonja na nampiantsoana atao ankety midika ve zany fa tena mahay ny asa n'ireo mpanao gazety ireo midika ve zany fa tapitsotra ireo mpanao gazety ireo sa kosa ny zava-misy kosa dia hoe ao ilay fanenjehana porotolo miala tiny koa amin'izay teny fa izay a ireo ilay ataontsika hoe mitondra teny manohitra ny asa manohitra ny fomba mampanao ataon'ilay mpitondra fanjakana ankehitriny tsy manohitra fitondram-panjakana no resahana na manaintany fandiny fa manohitra ny fomba mampanao izay tsy mety efa tokony nadaboka tokony narina kanefa dia mbola ataonyity fitondram-panjakana idiany a amin'izao vanim-potoana izao. Tsika menakavy moa efa samy nahafantatra hoe rehefa ohatra ka ny olona be voty rehefa ohatra ka ny olona nametraka sy ny estoreany zay ataontsika hoe lalàna ny fomba lacrymogène izany no napetraka hitantana votomaika ny saramanga ny tombola firenena dia tsy maintsy isy ny sonia ataony tsy maintsy misy ny signature ataony ary tsy maintsy ametraka izy ny raison d'être-ny satria raha tsy manao an'izany izy dia tsy izy no izy manao sobizy ankehitriny a ny atrasana dia hoe atsaiza izay signature ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fotoana izao zany vanim-potoana izay hidradradradrany rehetra hoe fitoniana ara-politika vanim-potoana izay eritreretan'ny sasany fa hoe efa vita kosa ny fifidianana aloha mbo andeha araka ny tokony izy amin'izay verive eto amin'ny tanàna fa vanim-potoana dia mbola ahitana fiantsoana fisamborana olona tsy mitovy firehana amin'ny tena indridridrindra fa ny olona manao ny asa fanaova gazety izany mampalahelo ny situation misy satria efa niainany tena ny tahaka izao efa niainany tena zany totomina ao anatin'ny tokantrano amin'ny dimy maraina izany efa niainany tena zany olona kakole manao kakolona mainty be amapolo maro miroatra misy ao anatin'ny tokantrano tena izany efa niainany tena zany tafahina tokantrano izany ka eto dia maka hery ny vady aman-janaky gasikara verso hoe alao hery le rehetra efa nisafidy ny tenako tena gasikara verso tena nitaniry razafy manan-tany ny tena ny enikazarakoto manan-tsosy isy fa nisafidy ny asa ity nisafidy ny asa ity tsy natao fotsiny hoe asa melomana vady aman-janaka fa nisafidy ny asa ity mba tsy ahafahany ny sasany araky ny eritreritry ny tena anao raraka anao kiritivo mamindro a anao tany tsy misy fanjakana anao ny ataontsika hoe tsy maty manota ito amin'ity firenena ity zany antony isafidianana ty asa ity tsy moramora fa efa nikena ho iaho teo a irahana misaka zay zavatra misaga eo a fa kosa vanim-potoana kosa izao ngamba le rehetra vanim-potoana
mba hitokany foary zany rehetra amin'izay vanim-potoana mba tokony todiany rehetra amin'izay hoe tatakiny ahoana moa ny toerana misy Madagasikara mova izany fisabonana mpanao gazety zany fa zany fampandrosoana mpanao gazety zany mitondra fampandrosoana ho an'ilay firenena mitondra vonahitra ho an'ilay firenena malagasy mitondra ho an'ilay vahoaka malagasy na fitoniana ho an'ilay vahoaka malagasy sa kosa tsy zay ny zava-misy raha ohatra ka tsy zay ny zava-misy inona manakana tsika minakavy anova fijery-nizay inona manakana mpitondra mba anova fomba fijery anova fomba fitantanana anova fomba mampanao satria raha tahaka izao no mitoy tsy hitondra fitoriana anatin'ilay firenena no ampandroso amin'ny Madagasikara no tsy ahafahan'ireo mpitondra ihany koa ifety an'ilay Madagasikara zany rehetra izany izay aloha no azo apesaka azy ety amin'ny fiadanana mekony namana enikasa rakotomanatso ny fitenenana enikasa dezazy makasitraka zoky fidera manandray be Siratolo-Janahary ny atao hoe fampatsiahivana fotsiny angamba tetrakapetraka de hoe ny mpanao gazety dia tsy fahavalony mpitondra fanjakana ny mpanao gazety dia fahavalony mpanao politika fa ny mpanao gazety ihany koa nefa dia tena natao hijery ny tombontsoa eo ambonana mahatonga azy ireo sakaraka hikaroka ny vaovao mba hamalina ny etaeta ny olo-pirenena ametraka fantanina na manohitohinaniza na mety tsy hafalifaly aniza tsy natao hamalifaliana ny rakotana arabe na rasoa ny mpanohatra na ny mpitondra ny asa fanaovana gazety fa natao tena hiresahana ny zava-misy ampakarana ny zetany atao hoe tahapahatakara ny olo-pirenena manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena fidera manabay ny tena moa zao tsika mitezona manenty azy rakotomanatso de ty amin'ny gendarmeria ety amin'ny fiadanana misy ny tena araky nambaran'ilay mpakafy lay vité du jour côte faika izay eo am-panomanana ny fitoriana azy moa tena nay amin'ny fananambaraka maro ary efa miaraka mamoro ny dossier rehetrarehetra miaraka amin'ny avocat ny tena fa de ety tena satria raha ny voasoratra ato-zay na manenty azy faniry de hoe sitrobelona izy teola fa azo atarobis sisa no hanaovana n'ilay fandarana ankaretina tsara mampafantatra anareo mpakafy la vité du jour zany sady ety zay miasika manatsika manotrina ny gasikara feno soa raha izay no otrana sitrobelona de tanifanay rehetra fa tsy tetya fiadanana kory aza matahaka ifanena ty tika satria efa mipesaka vitorina napesaka aminareo ary efa siblena rereo teza tsisy toboka misy fanekevitra famiarakozato hoe nanaovany zokofidy raha manana ibe réaction azo vetivety ampitsigala izy zokarfidy reny moa tsy mahagaga na avariana koa zao no nahita na misy sarinareo mivandy tao amin'ny Facebook tao de misy miteny hoe ataon'ny olona tapasozy fotsiny ary fidy raha manana be fa 5-20 taona de mivady eo no mpivady de izany zay le pratika fomba mampanao zany zay atao ilana fitazemana satria mamily ny adevitra ny amin'ny any amin'ny tsy tokony hoe izy zoky ary fitopolazany amin'io de hitondra maha-olo-pirenena azo manana amin'izany ihany koa hoe mba ametraka fitoriana mikasika an'ireny mpanga zay raisy ny tena ho fandahambaraka reny mihitsy satria de atao hoe tsy tokony zany tsony ny resaka ty amin'ny taona arivo fahatelo e raha ohatra zany tsika mieritreritra hoe tika boaka malagasy ty firenena ty de tokony mapetraka amina toerana zay fahaza sy miendrika azy ny atsitolona atao eto firenena le rahalahy dia tsotra ny hoe hipetrahany rehetra ny toerana tokony isy azy natanterahany rehetra ny anjara asa tandrify azy ny mitondra ny asa fampandrosona ny tantana araka ny tokony hoe firenena ny ao anivon'ny fanoherana kosa dia ny joroaritanina mba ahafahany rehetra mijanona ao anatin'ilay hoe fanarahan-dalàna sy ny fanajana ny fahamarinana amin'ny fanatanterahana ny anjara ndraiky sasamihafa ny fampanao gazety manao ny asany ny firesahana ny zava-mitanga eo ny firenena ny fampiakarana ny adevitra mba ahafahany rehetra mandanjalanja mahampataovao ho sary-piara amin'izay atao hoe fiarovana ny tanyrazana izay manoloana ny mety ho fomba mampanao ny fananarana sy mahasamihafa ny fandikan-dalàna samihafa izay mety avokasika ny mpanao politika isan-karazany ny resaka volam-bahoaka izay rehetra mikasika amin'ny tombotsoa am-bahoaka sy tombotsoa ondronana zany dia
anjara asan'ny mpanao gazety ny miresaka amin'izany izay le maha-4 azy raha raisika izay voambolan'izay dia ny olo-pirenena ihany koa manoloana an'izany tsy maintsy miantona manoloana any andraikitra izay andrasan'ny firenena aminy dia manahirana lasanga tahaka izany izay no mahamarina loatra ny antony atao hoe ny jorony teo anivony collectif de candidat amin'ireny fotoana ireny amin'ireny mila fifidianana ao anatin'ny fandalan-dalàna sy ny fahamarinana ny rehetrarehetra dia mila manara-dalàna ary ezahana zany fenitra idealy mila tatariny zany dia ny fivoaran'ny rahapirenena dia manamarina zao fotoan'izao fa dia tena hiady koa ozany vazaha ozany vahiny dia tena misy tokoa ny antony izay ilana n'izay atao fijoroana ipakina n'izay rariny marina ara-dalàna izay eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoan'izao raha rivany eo anivon'ny collectif de candidat dia ametraka eo amin'ny mpanao gazety eo amin'ny mpanao gazeta hitondra fanazavana anao fanambarana ihany koa dia hanome ny marika mikasika ny toyan'ny fijoroana izy ireo manoloana ny rahapirenena amin'izao fotoan'izao zany raha ny ampaham-baovao izay voarainay dia ihany koa ny mety isiny ny fanokevitra samihafa ataona mpanao politika tanoana ny fitondrana isan-karazany amin'ity folakandro ity andrasatsika daholo moa zany satria na avy amin'ny andaniny na avy amin'ny ankilany azy dia fito ao anatin'ny asa fanaovan-gazety daholo ny fitaterana an'ireny vaovao samihafa ireny dia satria amin'ny telefona anaovantsika ny makafantana sy ny fampitana ny zava-misy Siratolo-Danary dia vofetra hiantsika zany amin'ny fafahana miresaka an'ireo loha hevitra privilégié fa zava-dehibe tokony resahana dia anterina ny fialatiny miverina fa miverina eo antsika amin'ny fampitana ny vaovao samihafa arakaraka ny fivoaran'ny vaovao ny zava-misy ety fiadarina aloha zany dia mbola tsy mivoaka fa dia mbola mitohy amin'izao fotoan'izao ny fianoana ny mpanao gazety gasikara feno sotro nandaran'ny Piniry Razafy-Manantany teo mpisolo vava iray sy ny filohan'ny volafitra no ao anatiny ao zany miaraka aminy ao amin'izao fotoana izao dia aorianan'izay no andrasatsika ny amin'ny hoe inona marina ilay ampiny niantsona sy ianona azy ary resaka manokana ve sa resaka mifamatotra amin'ny asa fanaovan-gazety dia mazava ho azy miankina amin'ny fivoaran'ny vaovao samihafa mikasika izany no fitavandrantsika ny fanampim-vaovao samihafa Siratolo-Danary alefanay any amin'ny studio avy atrany ary ny fanoizana ny fandraisana ny vahintsika sady miarabana re matorara masona ihany koa fantatra fa efa ao ny politika-ny antoko malagasy miara-miainga hitondra ny famakafakana samihafa makasisikatsika olo-pirenena isika tiraitanindrazana ny fanomesofina manaraka trany ny fampitam-baovao avy eto amin'ny fompy sy ny terasera eto amin'ny angaretina sy ireo onjapeo sy fekalaza maro samihafa efa metranana ho amin'izany Siratolo-Danary Kolo TV FM anareo ny fanohizana ny fanaraka ankasitrahana feno de feno izy telo mirahalahy Enkaza Rakotomanatsoa Faniry Razafy-Manantany ary Fidy Ramanandray be izay nampita ny vaovao makasika ny namana mpanao gazety Gasikara Fenosoa eny fiadanana eny nitondra ihany koa ny famakafakana io moa tonga amin'ny teny malagasy hoe raha tohina ny aty marary ny afero fa rehefa misy ny fanohitohinana ny asa fanaovan-gazety tahaka an'izany dia samy mametra-panontaniana ny rehetra araka ny resahan'ny Faniry Razafy-Manantany teo ny hoe ny hery faefatra izay ao anatin'ny fandrindrana ny fiainam-pirenena no voakasikasika izay heverina fa manda sy andry ho an'ny fitoniana sy ny filaminan'ny firenena dia ny teny moa izy teo ny makasika ny hoe ilana fahamalinana ny asa fanaovan-gazety ary izay raitsika amin'ny hoe andry sy manda ho an'ny fampisitrahana ny filaminana sy fitoniana eto amin'ny firenena zay dia zava-dehibe fa eo ihany koa le fampitam-baovao ny vahoaka izay tsy mirarana zava-misy eo amin'ny fiainany eo amin'ny fiainam-pirenena dia tsy afaka ny androso zany mihitsy satria tsy ho tomponantoka amin'ny fahaverezan'ny firenena tsy ho tomponantoka amin'ny ho avy ny taranaka dia zava-dehibe loatra ny asa fanaovan-gazety na dia be aza no mandray azy amina zoro hafa araka ny tenen'ny Enkaza Rakotomanatsoa azy teo hoe tsy fahavalon'ny mpitantana angia akory ny mpanao gazety ny mpanao gazety dia namany vahoaka satria asam-bahoaka no ataon'ny mpanao gazety ny vahoaka no lehibe ny mpanao gazety ary izay ny hoe resahako foana moa zany lala marina sy lala mahitsy no atorin'ny mpanao gazety mba tsy hamono ny eritreritra sy ny feo mifeitreretan'ny olo-pirenena
misy adidy masina sy goavana miandra ny mpanao gazety amin'ny fampitanana ny vaovao tena marina ary rariny sitsiny raha to ka sarotiny amin'izany ny vahoaka hoe maninona zay ny fafazanareo laingy tsy mitovy amina asa hafa ny asa fanaovan-gazety tsy mitovy amina fomba fijery hafa ny fomba fijery ny mpanao gazety satria raha ijerintsika ny lafiny fanaovana politika zao tena ratsy mihitsy ny fiheveran'ny fiarahamonina n'izany fanaovana politika zany hoe vavan'ny mpanao politika rehefa tonga eo am'izay vavan'ny mpanao politika zay de midika fa fampandriana adrisy midika fa famitahana midika fa oeraoera zay no ambadika le vavan'ny mpanao politika fa ny mpanao gazety tsy manao an'izany ary ny rahantsika nahita nandritra ny fotoana nisy ny angaredina teto fa ny zavatra hita ny zavatra misy no nampitanay fa tsy namorona akory izahay hoe zavatra lainga na lainga fafikatrana natao teto anaty fandarana angaredina ity na misy aza ny mamilivily ny sain'ny hafa manaraka ny angaredina hoe reo ange de mandangy mbola tsy nisy lainga teto de teto fandarana angaredina izany fa netiny zokibe nkaja arfidy raha manandray be teo ihany koa no makasika ny hoe tsy voazao akory ifaniraza manantany komono napatsiahy kely ny tantara makasika ny tany amin'ny republika hatram'izay hoe rehefa ny fitantanana no manomboka misy fikorotanana destabilisation de anisany mahazo an'izay tsindry izay foana voatohitohina foana ny asa fanaovan-gazety satria endriky ny tsy filaminana eto amin'ny firenena zany ary tsy adala akory ny collectivité candidat raha ny teny hoe alamino io fa hiteraka zavatra be de be fikorotanana be de be ny fanaovana ny fividianana atao anditra io de raha tsika mahita zany zao fa misy ny fiarovatena à la défensive ataony mpitantana miezaka miaro mafy ny endrika na ny imaginy izy mba tsy ho voatohitohina mba tsy ho voakitikitika manoloana ny zavatra misy zavatra mitraka firenena ka terena ilamina ny vahoaka na de misy aza any ambadika any ny hoe tena marary resaka lalana moa teo i zokibe nkajany hoe lesaka lalana ange zao tsy araky ny tokony izy ny fandripahalemana ange am'zao tsy tokony tsy mandeha amin'ny tokony izy ny fitantanana andraraha-bahoaka ange am'zao tena tsy mandeha araky ny tokony izy mbola tsy miresaky tsika ny fahasalamana tsy miresaky tsika ny fanabeazana fa misy tsikala-peritreretana tokony ho foazina any amin'ny isambatan'olona mba tsy heverana anaovana le fomba fijery teo aloha teo hoe zay rehetra miteny sy zay rehetra masamy lazany marina de tondrona fa adala anisany nahazo tondromolotra tamin'izany ny filohan'ny anteny mera-pirenena ny filohan'ny anteny mera-ndoolona Herman Razafimahefa zay ny teny rehetra de nytenenina hoe tenin'olona adala zany tsy milamina ratsainy zany fa ny asa zay atao am'izao moa hoe fanaovan-gazety zay ka mahatonga lay fanohitohinana misy zavatra apahana marina voaresaka sy voaresaka azy zay tsy tiana hoeniny vahoaka de io tonga amin'ny hoe ahina amin'ny fiantsona ny miaramila ikomia ny mpanao gazety Gasikara Fiansoa ahina ho piraitsykombakomba amin'ny fiantsona ny miaramila ikomy rasatsika moa ny toy ny fanadiadiana izay atao aminy satria alainam-bava eny fiadanana izy am'izao fotoana zao miaraka amin'ny filohany olafitry ny mpanao gazety araka ny fampitana teo sy ny mpisolo vava Erika Rafidson de hoentitsika eo ny toyn'izay raharaha Gasikara Fiansoa zay fa mankahery tsy mamerina ny fankaherezana ny ireo rehetra akaiky ny Gasikara Fiansoa na ny fianakaviana na ny mpiara-miasa na ireo namana sy tapaka izay miasa saina sy miroro saina manoloana ny tiraraha ity fa eo ihany koa ny hoe fankaherezana ny mpanao gazety rehetra satria i Gasikara Fiansoa de endrika iray ao anatin'ny resaka fanaovan-gazety fa na iza de samy matsapan'izay ay azy hoe ahoana sanatria ve hiteraka fahakiviana na hiteraka fiemorana ny fahenona ny trangan-javatra tahaka ny tony misy tombotsoa voatohitohina ao misy tombotsoa voakasikasika ao de inona ny valiny tsy maintsy misy valiny rendreretra reny amin'ny alalana endrika famoretana maro isan-karazany andrasatsika ny toyn'izay ny sary miabo ao anatin'izay fotsiny de hoe engane mba natao hoan'ny rehetra ny fampiatsoana tahaka an'izao ka izay rehetra aiahina ohatrany gazety zany mantsy tsy midika hoe meloka izy na tsy meloka izy zay le resaka tsena fa atsona aloha izy de enoteny izy amin'izany fiampangana zany loha-mpiampangana hoe ahina amin'ny miraitsykombakomba na fiantsona ny miaramila ikomy fa eto ange misy zavatra efa hitapoko hitam-pirenena ny mpanakorotana izay tamin'ny hetsika nataon'ny collectivité candidat nisy gros bras voasambatra
navotsitra mangingina ny rahantsika nahity zany de eo le mampanontany tena hoe fa ohatry ny ahoana ny fampiaran-dalàna eto Madagasikara eto misy lalàna tsy voajaraky ny tokony izy fa voahitsakitsaka fa manontanytsika hoe fa ohatry ny ahoana ny fampiaran-dalàna eto Madagasikara eto misy paka manokana ve misy rinan-damina manokana ve ny fampiaran-dalàna eto ka misy ny voakasika de misy ny tsy raha iray anina manao an'io de tsy kitikitihana izy fa raha iray anina kosa manao an'io de idio zany rehetra zany mo matory resahana de zavatra misy iainana am'izao fotoana zao araky ny teneniko tany am-paniboana hoe réalité triste réalité zava-misy mampalahelo le izy izay tsy maintsy jerena amin'ny fotony sy mpahamalinana ny makasika an'izany rehetra zany ary ahafahana mitondra vahaolana sy mitondra sosikevitra ho amin'ny fanarenana Madagasikara ka izany indrindra no antom-panasana n'Andriamatoa Laurent Ramarson izay membre ny bureau politique ny MMM eto amin'ny fandaharana angaredona io moa zany izay izy ao anaty membre ny bureau politique fa amaray aman-dreny azy koa indrindrindrindra satria izany ray aman-dreny zany de elany tezana lava volo ary nahita sy vavolombelony tantara teto Madagasikara teto hoe inona daholo zavatra nitranga ahoana ny raha zay le zavatra reny no andraisana lesona sy apahatsapana ny malagasy hoe zao ange zavatra tena misy miarabanao ray aman-dreny Laurent Ramarson tonga de fanontaniana avy hatrany moa sady anomboako azy hoe very repère ny malagasy am'izao raha zay malaza rezy ao ihany zany le nisy an'izao sy nisy an'izao fa izy le ahoana tokoa moa zany inona no zarandraikitra tokony ataonay ary na misy fahatongavan-tsaina azy ao anatin'le izy de eo am'le fandraisana fanapahan-kevitra entina manohy ny tolona zay natomboky ny collectif des candidats no mampirosaina anao inona zany za ay de inona ny tokony ataonay manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena miaraba tompoko miarabantsika rehetra zay manaraka ny fandarana aloha amin'ity atoandro ty miarabanareo mpanao gazety ny saina voalohany aloha de le mitodika any amin'ny le mpanao gazety le eny federala am'izao fotoana zao ka sara zany zay alaina ambavany hoe mikasika an'izay mety ayahy nateraky ny tolona teo reny de mitohy izy am'izao fotoana zao zany zay ny endriny makahery azy makahery any ankio reo mpanao gazety rehetra am'izao andro somary sarotsarotra zao ny ambara any ankio de ity za manokana aloha mahatsapa am'izao fotoana zao zao tsy iainantsika zao fa matoa mbola mian'Andriamanitra aina zany de satria mbola misy adidy tsy vita ka izara iatrika an'izany adidy zany anisan'izany angamba zao fa tongavako eto amin'ny plateau-ny Golo TV zao nefa didy izary zay verina fa mba hatrakefa nanana ny tena teo natrehany tolona zay natrehany malagasy hatramin'izay zay ngamba aloha fa fidirana kely tsy maintsy ny lalovana fa aiza hoe isika am'izao fotoana zao miay isika am'izao fotoana zao zay zany le fanontaniana raha azoko tsara le izy mba ahafahana mamaly an'izay dia tsy maintsy miaina foana am'le zava-misy am'izao fotoana zao zany ny ainana aloha inona moa zany ny ainatsika hoe tsika am'izao fotoana zao raha ny ara-tantara aloha ara-tantara zany de hoe tsika androany zany de miandry ny investiture ny filoham-pirenena zay mivoaka tamin'ny fifidianana farany teo fifidianana zay tena nazava tsara ny fiatsika malagasy teo anatrehany fa ny apahany dia tsy nanaiky an'izany fifidianana zany satria no heverina fa maloto le fifidianana ary tsy madio sy apahany any ankeo nefa dia noso tam'izany fifidianana zany ary raha noso tam'izany fifidianana zany de anatin'izany fifidianana zany ankeo dia mbola nisy apahany io tao anatin'izay zay nandahany io fifidianana io satria natsapy izy fa tsy mety ary marina ny filaza nyresy le collectif des candidats fa tsy mandeha am'izay tokony izy io fifidianana io na de atao azy izy zany de natsapy izy fa hoe tsy mety ankio zany hoe ny filoham-panjakana zay voaka tamin'ny fifidianana iny zany am'izao fotoana zao no anao le antsoina hoe investiture aiza moa no naovana azy rovina raha sy diso amin'ny herinandro any zany amin'ny herindrapitso ay sabotsy moa no naovana azy
de eo izy zany a no apetraka amin'ny fomba ofisialy a ary andrainy ndraiky amin'ny fomba ofisialy voalazany lalàna zay lalàna zay mba nirina hoe ho ajaina tahaky ny izy zany zao manaja an'le lalàna raha momba n'izay lesaka investiture zay fa ny fanajana lalàna talohan'izay a eo ny olana mipetraka satria tsisy voaza mihitsy ny lalàna ka be deaibe raha ny an'teny faranteto tamin'le vao nanomboka ty raha ty tamin'ny collectif de candidat ka niresaka momba ny fifidianana de hoe za tsy resaka momba ny resaka fifidianana mihitsy satria amiko tsy fifidianana io a efa voalaza ny atoko zay misy a hatrany am-piandohana fa efa tena tany de efa tsy mety ny alaneniny izay tany am-piandohana hatrany am-piandohana zany roa taona lasa zay vao nanomboka mipetraka io seni io de vao ratsa mangaiky rehetrrehetra de efa hita fa hoe tsy mety ny fomba nitoloany azy satria olona sambotsamborona tsy aroa olona efa fatapatatsy ny mpiarabelona momba azy eo anivon'ny fokotany na eo amin'ny sasany tsy eo amin'ny fokotany akory reny no tao anatin'lay tsiarakaran'le fifidianana reny de nametrahana fanontaniana hoe tsy mety eo le fomba fiasaina any keo tam'izany tany fotony zany a satria averiko kely mantsy zany iverenatsika mantsy zay rehefa hoe ino no atao atrany fotony de efa fantatra iany any keo fomba nanaovana an'le recensement zay niverina fa hoe anovana fotony ndrisy mpifidianana tamin'ity mitora ty satria zay mbola azany lalàna hoe tsy maintsy ovana hatrany fotony ty repelisy mifidy tsy tanteraka zay nataona audity afaka volana vitsivitsy satria nanny angavy reo le politika aranisany zany ny memema zay nitarika azy hoe ataovy ny auditiny io zany hoe jerevana aloha ny tomba ny ezaka vita tamin'izany de namoaka amin'ny audity hoe misy tsy mety be deaibe eo de reto avy ny tsy mety amin'ny lisitra de nanatena ny memema tamin'izany fotoana zany ny zay tarihan'ny andriamatoajonarvelo hoe manateny zay fa oarahana reny vokatry ny fanarahamaso reny tsy nisy narahana nareala zany tsy nahazo valiteny zany tsy nisy nefa dravatra mahita zao tsy zay no nanao ny audity fa ny rahana anaiky ny hoe ity zany no ataony audity de hoe reo zany nivalina fa ty tsy mety de modolodiny zay lafanina fotsiny tao sodiny atao izy de modolodiny fa ny ataony any nataony eo anatrehan'zay zany de tsy lasa tsy misy ty fifidianan'le ahoana ary no atao nanomboka atao zany de efa atao an-tsaina mihitsy ny hoe tsy lasy fifidiana io fa de zao fotsiny areo ahoana mipaikady zany anisan'zany le hoe nahoana ary nareo mbola nirotsaka ihany ao anaty mipaikady zay satria raha tsy mirotsaka tsy araka miteny zay zany le izy dia natao zany zavatra zany fa ny tena zava-dehibe mitranga de ny hoe ireo olona tsy nieritreretina mihitsy hoe afaka hiaraka no tafaraka ary zay no ohatra hoe tsy ondalana lehibe eo amin'ny tantara Madagasikara ity collectif na candidaty sarotra be misy ny inona hoe ifampitantana hiary tolona mpanjakan'ny fahamarina eto amin'ny Madagasikara njaravaly manana sy njahay azo renina narvelo ohatrohatra tena nanahirana mihitsy zany atoko memema sy atoko tiako Madagasikara samyny sasanango samy hafa mihitsy fa tamin'ty mitoraky zany na atsapa fa tena vao hitsakitsaka le lalam-panorenana ka inona moa no toe lalam-panorenana zavatra tsotrany e tsotra lalam-panorenana ianao mananjo ianao nja sy za mananjo iaina eto amin'ity tany ty eto Madagasikara de zao no izy mifanaraka tsika mifanaraka de hoe andao ferana ny zoanao ngasy sy ny zoako ka iny le ferana iny le tsy ny hoe adidy zany hoe za manana adidy aminao a ianao manana adidy amiko zay le izy zay tany aloha tany de iny le toy ny hoe fihavanana zany tsy resaka hoe tiako ianao ngasy na hoe tianao ngasy tsy zay fa ny fihavanana de tsotra saina mikajy ny fiarahamonina hoe raha tena hiavantsika raha te hiarahamonina mahiarabelona tsika de andao hifanaraka zay izy tany am-piandohana fihavanana ary mitovy le fitantanana fa tsy hoe misy mahazo tombony manokana ka zay le izy zay eo miadevitra satria tsy maintsy iny fihavanana tsy tonga de hoe nipetraka avy hatrany de tonga de hoe iny fa mivoatra tsy kelikely iny tota tsy alandromoromo voatsy alakasokasoka zany hoe rehefa mifanaraka fotsiny de zay ny zava-dehibe fa tsy voatery hoe zato isanjato a tiako le fempihavanana
zatosinaza tianao le fiampiavanana zay le izy ka ambavo zay natao ampitany am'le taranakavaramanimo zay le fiampiavanana zay fa tateorina lefa tonga ny soratra de andao raketina soratra rangaha zay le tsony hoe lalàna ka raha ohatsika iaina amin'ny toerana anankiray ao amotsy tononona na amotsy lazaina ohatra ohatra de andao ifanaraka tsika na irem-bompiaonana de andao ary rao ny fiampiavanana atao anatin'iny iny le tsony hoe lalàna zany dia fa mariparitana ny zoako sy ny didiko zonao sy ny didinao zoako zany hoe zavatra takiko aminao sy ny adidiko ny zavatra takinao amiko zay natao hoe lalàna zay le tsony hoe lalàm-panorenana aolotsika le fiarahamonina zany dia azaina ohatry ny anak'Andriamaso fa raha vao iny tsy voara voitsakitsaka de miravany le fiarahamonina mirava le fihavanany ary de nisy sokajin'olona natao mihitsy eo amintsika hoe mba atsika samy manany asa manara fa dia misy sokajin'olona zay atao mihitsy ampanaja ny olona lam-panorenana io zay le tsony mpitondra ka raha le mpanaja lalam-panorenana ray no manitsakitsaka ay de sahala amin'ny hoe le mpandrafitra n'le trano no mandrava sy manrozongozana le vodivato zay le izy zay zay ny zavatra nitranga teto zay ny zavatra nitranga zay no nahatonga le hoe nareo atoko politika zay samy manao maizy azy de samy mahasapadolo mihitsy fa tena vozongozona le vodivato le anangana sambe Madagasikara de niteny hoe ole resy andao aloha ampanginina ny fahasamihafana andao aloha diovina ny trano andao aloha mafisina le vodivato zay le izy zany satria mirodana ny trano de miara-maty fa tsy hoe sasany ihany zay le izy zay ka ny tena loza am'le iny de zao le mpitondra mihitsy teo ny tena nanozongozona an'le satria tsy azo asiny angamba le fandeha le raharaha tsy fantatra hoe inona ny tena tiany atongavana zay le amina ka ny atao hoe politika zany ny atao hoe manao politika de tsotra ihany mametaka lamina hoe re zany mitona tany samy firenena de zao nandamina ako ny fitondrana ny ty eo anatin'io an'io tia ataoko efitra filanana tia ataoko an'zao no sakafo atao anatin'ity na hoe ny tena maiky aloha dia raha ifindratranontsika dia lakozia aloha izy ny sasany tokony ho atao tokony asina zavatra ny sasany teny aloha le efitra fandrino ro fefarivo ny andro sasany teny aloha le fandraisam-bahiny satria tsika sy reny mba mitondra vory eto amintsika aloha fa aloha le vahiny no saina sy ny sisa de avy eo tsika zay le mahasamy hafa ny anga mpitondra fanjakana fotoan'izao moa de reny le hoe misy vina isan-karazany reny ary zay no nahatonga an'le misy vina sasany fanekena tsara fa misy sasany manahirana be sasany moa mamaky azy aloha am'zao fotoan'izao de reny teleferika aloha mamaky azy na zany de zay tika miteny tsy zany aloha maky zavatra hafa aloha maky ka zay le hoe fanana politika sy nany tsy mampitovy ka azavaiko le izy tsotra hoe raha le fandaminana zay mametraka lamina de eo anatin'izany rehetra zany izy am'mpanao gazety tonga de tsy amikina ao anatin'le mpanao gazety zany de ohatr'zao no hoetrahantsika azy ao amin'ny firenena anankiray de misy le tsona hoe mpitondra ary misy le tsona hoe entina voaka entina mpitondra fanjakana zany dia fomba akanisany ananana an'le fahefana hitondra de maro samihafa arakaraky ny tantara sy ny arakaraky le firenena ao le hoe raisina amin'ny alalam-basy matafondro de tonga de zay no zay le hoe amin'ny alalan'ny fananganam-panjakana ao le hoe fifidianana no ataonay safidy ka le fifidianana iny de zao fidiolo reo le tsona hoe grands électeurs de reo ndray no mifidy zay tena faratapiny ao le miteny tonga de le vahoaka zay tonga taona tonga de mifidy zany fatana ny atsika moa isy farantinina atao teto zay le izay ka eo anelanelan'io zany dia rehefa tena atao le fitondra fanjakana de misy mpitondra ary misy ny entina de misy le tsona hoe ery mpanelanelana corps intermédiaire izabo izy ireo mpanelanelana eo mpitondra sy ny voaka zany ao aloha ny atoko politika ao ny syndicat ao ny ONG samihafa na ny association ao ny ireo le hoe reo fitambarana reo reo le tsy ny fiarahamonim-pirenena reo le izy reo no mitambatra fiarahamonim-pirenena akoatry ny atoko politika zany ny atao hoe fiarahamonim-pirenena zany de fitambaran'ireo fitiamanana amin'ny sahany any ampahampiainy an'ny olona
ohatrohatra zao hoe za te hanangana fikambanana anankiray a mpisopisovaly eto Madagasikara zay ihany association mpisopisovaly eto Madagasikara dia ny asako zany a satria tsy vita am'fanjakana zany ary tsy tokony ataon'ny fanjakana satria zany tia sovaly dia izay zavatra zay vita am'fanjakana de tokony avelany ataon'ny olotsotra za olotsotra zany a tia sovaly eto Madagasikara dia miangavy amin'ny fanjakana mitaky amin'ny fanjakana hoe raha io sovaly zay de ampandrosoa io sovaly io zay ny asany tsy mihatra an'izay zay le tsina hoe association fitambarandre ny sasany piti rozy ny sasany piti an'izao sasany mpamboly ny sasany reletretriny fitambarandre ny tsina hoe fiarahamonim-pirenena anatin'le zany sisy tsy miteny hoe zay mitondra fanjakana fa manery izy ohatrohatra tokony avoaka ty lalàna ty a tokony tsy asina taxe be loatra mikasika an'izao tokony tsy asina zao zay le izy zay raha ohatra association syndicat indray de tsotra syndicat de niasa indray amin'ny mampiasa azy zay ahatsara ny asany eo amin'ny setra zay ataony a zay no ataony mitaky amin'ny fanjakana izy zay le zany fa akoatr'izay de misy ireo tenana azo azena hoe mpanelanela zany reo ampitona fanjakana sy netina za ohatrohatra hoe zao te hanafatra raha sovaly any Arabie Saoudite ahako satria any malaza be de tsy maintsy miteny amin'ny fanjakana hoe mba asio lalàna mba asio lalàna manafaingana ny fahatongavan'ny sovaly eto de zay ny fanjakana hoe misy député nareo reo fa izy aloha alefa de inona aminao député hoetika any amin'ny député zany député ndray zany de mpitondra ny etam-bahoaka ary marafitra an'izany ho lalàna rehefa mifanaraka mpitondra fanjakana zay le asany mpanelanelany eo mpitondra finetiny izy ary mpitondra fiam-bahoaka zany hoe raha marina zany atao hoe député tsy hoe solomavam-bahoaka raha marina fa mpitondra hevi-bahoaka tokony zay misy eo anatria ny fanjakana dia fa nazanatsany aza izay ny koa anisan'ny manatanteraka ny manara-maso ny fanaterahana an'le lalàna nataony tsy maintsy iverenina kely zay mpanao gazety eo anatrehan'izay mpanao gazety zao mandray roa izy sady mpitondra izy a mpijeriny zava-misy eo anatrehan'ireo rehetra zao izy a mpijeriny zava-misy ao anatin'ny zany le fikambanana isan-karazany fiasan'ireo fikambanan'ireo ONG zany le sahako na le fiarahamonim-pirenena mpijeriny zava-misy izy a mpanadiady a eo amin'ny asan'ny atoko politika samihafa mijeriny zava-misy a eo amin'ny fiainam-bahoaka rehetra amin'ny tsipiriny mihitsy a sisa tsokajiny zay niaza milaza amin'ny marina izy amindreo tsy anjara manome hevitra hoe zao ny azo de milaza ny zava-misy izy mikasika hoe asy ny anina zao ny zava-misy zao ny lalàna misy a raha oharina am'ty izy a zao ny zavatra mitranga nefa anjara mpanao gazety zany zay ary eo anatrehan'izay zany a mampanao gazety azy a de mpitondra ihany any koa izy nefa ny fomba fitantanan'ny fanjakana mitondra ny hevi-panjakana ihany any koa izy eo anatrehany zava-misy hoe mitatitra ny conseil des ministres izy a reo zava-misy any amin'ny ministère samihafa alefa ny any amin'ny vahoaka hoe zao lalàna mivoaka zao ny aninanao zao fampiarana io sy ny sisa mandray roa izy zany ka zay mahasaripady azy laza teo satria raha mitatitra eo ampitanterana an'le conseil des ministres izy zao ny tapaka atao mety teny le politika la zany any koa ohatra ny salan'ny miandaliny loatra ny ministrona fanjakana teatrana izy amin'ny zava-misy ao amin'ny fiarahamonina de mety teny mpitondra fanjakana satrasasany na le ministra anankiray zay voatotoina ao anatin'le izy hoe nefa anao gazety ty ohatra ny sana manakorotana saim-bahoaka manakorotana anina sy ny sisa tiany tsotrika fanokana fanjakana zay le mahasarotra an'le izy ka le zay zany le asan'le mpanao gazety azay mahasaripady azy ary zay mahasarobidy azy any koa nefa saripady le izy azay mahasarobidy azy fa ny zavatra saripady sarobidy le asa zany tiako tenena ka tsy maintsy mitanana fatratra eo amin'le fandehany izy zay ny derakonarakonanareo ataon'ny angaredona zay isaky mandeha mihitsy de tena mametrapetraka an'izay zay asan'ny mpanao gazety zay hoe ary mampitandrina indrindrindrindra am'ireo le doto sy tery fisainana hoe zay raha miteny an'izao tsy hoe zao ny fa amin'ny mahampanao gazety anay satria misy ny tery fisainana na misy manao hevitra olotokana na misy no zehiko zasa amirery natao hoe zehiko zasa amirery de hoe rainje ronje telonje de ny hoe zehiko ny tsara fa tsy ny anify nyako mety zay le zehiko zasa amirery ka mety misy manao an'izay am'le
am'le mpanao gazety zay zany tiakan'iny raha tena vahezay tonga ny mifamalinana rehefa notaniana hoe aza hoe za am'izao fotoana zao de tsotra mitona mbahoaka am'izao fotoana zao a de eo amin'lay fazina hoe dingana zay andraikitra ny vahoaka tsirairay avy atonga sainany tsirairay avy teo anatrehan'le hetsika nisy teo ametrahany tsirairay avy ny hoe ao anaty koa moa zany ny tena nahatonga n'lay any fifidianana nanjary misy ary dia nahatonga ny hoe nahalany ray ny filohampanjakanina am'izao fotoana zao zay eo tsika zao zany hoe samy misaintaina an'izay de mifampizara mizara ny eritreriny vokatry ny eritreriny zay no nahatonga ny reo zareo mpanao hetsika fotsy mpitarika rerika fotsy le collectif de candidat zany teny hoe zay ny andraikitray nanaitra ny saitsika ary nanaiky ianareo nylaza ary niara-niky taminay fa lay fifidianana nisy eny ka fifidianana maloto e niara-niky tsika ary nahita io zao fa tena naroto tokoa le fifidianana atreo fa izao tsy mbola mivoaka malagasy rehetra mahatsapa an'izay ary lazany hoe ara-paritra aza sika mbola le teto taninarivo sy tamin'ny firenena tamin'ny faritra lehibe teto Madagasikara ny tena mbola nahatsapa an'le izy amin'ny akapobe ny fahatsapana azy hoe tena lasa lavitra be tonga zany fotoana fa mety misy koa ngeny hoe nahatsapa an'le izy tany amin'ny toerana hafa fa le tsy afany kika tsy afany hetsika satria raha mibetsaky tsika ny hetsika atao anatin'ny atao collectif de candidat ny teny anao teo faritra somary le bebe a reny no afaka ny teny ary anjery azy isika ny zavatra nitranga tany Toliara nisy fotoana be de be ny naratra be de be ny endrika faneriterena nijerytsika ny hetsika nataony sasany hoe tsy azonareo atao io hetsika io ary misy fampiororona maro isan-karazany anatin'izay de tenenao teo moa zany hoe tonga eo amina dingana na fahaza ray zany tsika zao a eo amin'ny fahapahatongavatsaina sy ny fahatongavatsaina ny isambatan'olona zay faritany sasany moa ny mpanaraba miteny hoe nangina io fa tsy niteny tsony zay fanazavana zay de endrika isehoana tolona ihany io fa miainga amin'ny isambatan'olona zany raha zay fanazavanao zay raha azoko tsara fa zao fanontaniana manitikitika aloha zany ty moa ny amisavisana ny ratsy avy nysoa ary mijery lavitra kokoa ny fomba fijery mpiaramonina am'izao fotoana zao raha zao zany ny zavatra misy de ataontsika hoe tsy iova hevitra isika malagasy fa naiky olembenana manoloana ny zavatra mitranga sy zavatra misy amin'ny firenena amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny famerezakasina ny malagasy inona no akon'izay hoan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana fa nindrindra ny akon'izay hoan'ny taranaka satria raha ny fahitako anao zao efa olona tokony mba ifampetrapetraka any an-trano tsy de andeha resaka ty amin'ny angaredina de hitondra fa misy anjara ndraikitra mahatsapy ianao zany hoe tsy vitako no mijery fotsiny sy mitaza fotsiny ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena ka inona no mety ho vokatray amin'ny maharay aman-dreny anao amin'ny mahaela ny tezana anao a amin'ny fiainam-pirenena eto Madagasikara de zao le izy tsy zao tsy akory ny hoe natrehan'ny tsy fahombiazana anankiray na hoe natrehan'ny tsindry mahavesatra mahazo ny fiarahamonina sy ny vahoaka ny malagasy no ny otra fa ny fomba nanaovany azy no samy hafa ary eo ara mahavalalànina ary tena mahafanina mpandinika mihitsy hoe nahoana marina reto malagasy reto fa maninona ny malagasy a no firenena anankiray ary lazana hoe nosy ny ezave zay tsy mba manana ady amina sisy tany amin'ny ohatry ny atsy Afrika tsy vitan'izany fa manana otsika rena tsy tavelively ary ny angaran-janahary mihitsy aza satria tsisy ze tsy teto rehefa mety otrika rena ny 5 isan-jato ny akora ampiasaina amin'ny teknôlôjia vaovao am'izao fotoana zao eto misy eto amintsika io batery io zao le hoe am'izao fotoana zao herinaratra azo amin'ny solaire zany zizy le véhicule électrique eto amintsika be de be mihitsy ny akora eto namanao za zany tiako tenenina ahoana mahatonona ny akabeazan'ny malagasy eto am'izao fotoana zao tena minona nefa sardine feno ery amin'ny ranomasina ary aty be indrindra ny sardine zay amanitsy ny fitandrana an'izany
fitenenina de fa maninona de fa maninona ny olo-kafa no misitraka an'izy fa inona maro no ataonreto malagasy reto to ohatry ny maty ampy fotsiny reto le manam-pahaizany zao zany tsy hita zay vokany zany fantany napetraka tena tsorona de zao le anisan'ny mety mahavaly azy angamba amin'ny lafiny ray raha fiatam-boalohany aloha malagasy tamin'ny Madagasikara raha voazanaka mbola sy de tena firenena izy mbola sy tena nation izy tsy etakory aza tamin'izany fotoana zany fa mazo azany hoe nisy ny accident de l'histoire accident zay par accident na voazanaka Madagasikara tsy nanakilembena misy malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao fa ny fomba entiny maneho an'izay tsy fanety an'izay no tena tsy azo atsaina mihitsy ary matetika tsy maintsy trandrahana lalina aloha de nihina tsara mihitsy le hoe inona marina malagasy inona marina ianao ty ahoana marina fomba fisainanao de metraka ny name valiteny hoe malagasy olo fo zany hoe raha ty ambabo malagasy ianao de any amin'ny fony aloha ny lalana makany amin'ny fo baboana zay vao misaina fihetsem-po aloha zay vao misaina zay vao mandinika asa mety izy angam'izay mety lalana fa mba tsy dirako lalina leo zany zay tsy zay ny tena analizy de zao ohatra ray am'le fanontaniana hoe inona no atao eo anatrehany tsindry raha tia hanova zavatra efa nampiarina zany teo amin'ny tantara tamin'ny andro fanjanahantany tamin'ny guerre 14-18 première guerre mondiale teto Madagasikara dia nitambatambaza amin'ny frantsay ny tanora malagasy iady any aminy iady hoazy anao miaramila frantsay zany andeaka any andafy tambatambaza ny vola tambatambaza ny hoe omena citoyen voninahitra sy ny sisa ny ray aman-drenireo sy ny fianakaviany na ny vady aman-janany tsinjon'reo gamalagasy zay sy reo ray aman-dreniny nefa matahotra izy am'le garde indigène sy le miaramila frantsay le tonga de mitifitra ohatrany hoe lacrymogène am'zao fotoana zao na anina ohatr' zany tonga de matahotra izy tena mampiroro tokoa ny sonagaly le sonagaly mahazo baiko hoe tifirina de tonga de tifiriny samborina de tonga de samboriny matahotra an'ireny izy de inona nataony le kisikely no nataony akolaka tonga saina nyreo le mpiarabelona taminy amin'ny alalan'ny inona amin'ny alalan'ny kilalao sy amin'ny alalan'ny hira tsy eritreretinao misy hira nataony hoe orandrie mort en France aza mandehandeha pas permis dengdengdo mety kilalao no nataony ary vetivety de mianaka le kilalao tsy zay tsy mahalala an'izany angamba ro zokonjokony orandrie mort en France aza mandehandeha pas permis dengdengdo ohatrohatrany zany no any de reny no nataony de kakalio le iny reto hirany ekizy de tonga tena raha mandehandeha any andafy ianao maty any aza mandeha zay tamin'izany fotoana zany de reo olona anina démocratique na nandehana ny fampiarana le izy nanaiky izy nanosony izy zay le zay zany misy fanambakana ao ambadiky zay fanambakana de efa tsinjo iny ka le hoe endrika isehon'le tsona hoe fampatonga avatsaina sy azare hoe résistance amin'ny malagasy eo natrehan'lay tsindry mahita foana ny olona ary io miova isaka isa-paritra ary mety mitovy fa mety miova zay le tenin'ny collectif des candidats démocratisation n'le tolona amin'ny lafiny ray fanapartia décentralisation io am'izao fotoana zao ary mety afampakena zany zany hoe miaintsika am'le hoe ahoana marina ty fifidianana ty zay ny indiana nahoana ny fifidianana teo ahoana marina ny sinia ty amintsika ty zao tsika miteny zao zany aloha zao tokony fantarina satria rosika ny fifidianana be ny tanàna fifidianana député am'izao fotoana zao satatro ny sénat raha za manokana tsy mila an'io sénat io tsisy ilanana io fa zao le izy tonga ny fotoana agnama ty ny etrehana an'lay hoe ho avy malagasy andraisana tanana an'izy de hoe hoanao ambotsy tononona am'izao fotoana zao ianao ambotsy lazaina inareo embom-poanana teteza trano tsy zareo sahana am'izao fotoana zao zany areo kely maso le fifidianana teo izy avy reo olona ny andraikitra alizy ianao ana fomba fiasany mbola tsara ave mbola mety sa tsy mety inona ny tsy nety
de mandray andraiky izy telo rehefa avao ny fantaniko teo moa de hoe anahoana zany dimy taona satria ny olona ny anaty fiarahamonina rehefa miresaka de hoe de efa samy indray zany mivonina ny amin'ny dimy taona manaraka manaraka ny fahoriana mahalina ny dimy taona manaraka zay foana matetika ny resaky ny olona fa tsy any am'le hoe inona zany ny tokony ho atao zay na tonga ny teny taminao hoe raha zao zany zavatra mitranga inona ny vokatra na ny akon'izay hoan'ny vahoaka hoan'ny dimy taona manaraka raha io zavatra mitranga zavatra misy am'izao zao raha mbola vahoaka manaiky lembena fotsiny zao ka tsy mieritreritra n'izy fa de hoe io ataoviny tolona zay anaraka anareo zay itehaka na zay itorabato de rariny raha ohatra ka hoe any izy tsy fotoana antsoa zao anambatambazana vahoaka am'izay lafiny zay rariny raha ohatra ka any akady izy raha mbolo zao ny tsy tonga saina vita ny fifidianana zao ny apitsininy za manokana tonga de nandeha nisy laniny gazy de tonga de nanontany teny amin'ny station ako hitandroany ny fifidianana tonga teny ako nanontany de rizy zaleo hoe niakatra mividina gazy de ozy izy le zako efa maninona niakatra de ozy izy le mpivaritra an'izy de tao station zany kado vita fifidianana io ramosea inona tyle hoteny enina kado vita fifidianana io izy zany hoe inony andrasa ka oza le kado vita fifidianana zany zao mandeha mety zay hoe hatramy hoe ty ny kado vita fifidianana ka raha ohatra hoe miamina am'izay entsio anao zay le ka mety kado vita fifidianana zany fiakarany vidim-piainana eo anatrehany reto tsy zay tsy miakatra raha ohatra ianao ka anaiky lemenana am'izay fotsiny entsio ka tsy hitadiny hoe inona mahatonga an'io ary izany tena miandraiky zany io ary zany tena fototry ny olana fa iambina fotsiny hoe nareo collectif de candidat no nitarika anaina anao anitsy nanao andro no tsy nitarika anareo mihitsy ny collectif de candidat anao anitsy nanao andro tsy nitarika atsika mihitsy izy tsika fa tonga vazaitsika no nahatonga atsika anaraka azy nyteny hoe andao hiaraka ary nyteny ny collectif de candidat hoe eny ary reraka zay zay tsy anao ohatry ny fitarika hatram'izay hoe any atrano any anina loara andao hiaraka ary zay mihitsy nitarika de misaotra anareo ozy itsika tamina ary candidat mihitsy ny narata voalohany tao anatin'ny atsika eny ka samy hafa le izy ny safidy nataotsika hatram'izao de le hoe safidy etsika mpilaminana ny antony de tsotra ihany raha vo etsika atao amin'ny alalan'ny herisetra io de tsisy dikany mihitsy le resaka hoe famerenana ny ara-dalàna le lalàna natao zany le lalam-panorenana hitsakitsahana le herisetra reny natao herisetra ny atao hoe herisetra dia nifa nitsakitsahana ny lalam-panorenana le zavatra natao de herisetra zany a de herisetra inkio no anna le sarotra be ho an'ny vahoaka teoriana le taranaka indrindra ny iny fa hoe nareo a olona madio sy madio saina nanao ny tolona ary akanjo fotsiny nanaovanareo dia andeha isalotra akanjo mahita ndray inkio ve ska olona ohatra ny ataony resy le mpanisakitsaka lalàna sarotra be ka hoe inona no atao rafaka fitsy hoe tsika tsy anatsiny mihitsy ary azo lazaina fa zavatra mitranga de tena fahandresena goavana mihitsy tam'ity satria ny ompitolona reo olona fanilaka mifananina hatram'izay ray zay faharoa be dehibe mihitsy ny tonga saina am'le hoe mila averina ny ara-dalàna sy ny ara-drariny fahamarininy taon'ity firenity fandresena tsy tavelively zany zavatra zany zany hoe mahatsapa-tena ny olona fa ninninona vokany ninninona vokany hatram'izao zany a tena madio ny heritreritra tamin'ny tolona natao zany ary mino maromarina fa ireo taranaka reo zanaka mandimy am'izao fotoana zao tsy amy metsiny fa au contraire tena merariny ary an'ny tolona izy ao anatin'izay lafan'izay satria tsy mitondra makaiza mihitsy ny fahefana azo avy amin'ny tsirariny avy amin'ny tsara-dalàna sy avy amin'ny raha mandrika tsy mitondra anakaiza teto Madagasikara hatram'izay ary zay no mahatonga an'lizy angamba anisany angamba zay anisan'le hoe tena mikosofahana le malagasy a satria tsy nisy loatra le ady an-trano raha iza zao eto miala eto andeha akany mandroseza ohatrohatra fomba roa no mety azoko atao raha eo mpiara-tanako ny buldozera sy ny fitaovana fitsongisana lalana de miainga eto de buldozera no sako mandrodana ny lalana rehetra de lala mahitsy no arodako roa lalandrinina moa fa lazanzay zay le hoe amin'ny alalan'ny herisetra amin'ny alalan'ny fandrodanana de ho tonga mandriseza vetivety a
fa misy fomba anankiray de amin'ny alalan'ny GPS amin'ny alalan'ny boussole hoe reheto aiza no aingana indrindra de tiany lalana ohatr'izao de de tiany lalana zay no mahasarisaritsarotra le tolona am'izao fotoana zao satria tsy any isin-dalantsika tsy te hisarika ny olona andao hoe andeha hitanabasitsika na hoe ndeha androngatra amin'ny any zao zao atsy Afrika am'izao fotoana zao atsy Afrika iny zao ny zavatra antranga Mali any Bénin zany sisa nakaraha teo numéro 1000 tena manahirana be tena hoe tany azo sasarotra amin'ila enjakeny zany tsy vitatsika zany fa ny manoloana an'izay zavatra mitranga zay sy ny zavatra misy nareo moa anisan'ny tao anatin'ny niara-niasa tamin'le filoha teo aloha tamin'izany fotoan'androny ary anisan'ny tamin'izany fotoan'androny satria le am'izao mbola tsy haiko hoe manahoana satria iny fifidianana iny ho anareo mbola milaza nareo hoe tsy makatohany iny zay natonga nanteny hoe le filoha teo aloha tamin'ny fitantanana teo aloha niaraka tao ny malagasy miara-miaina ary anisan'ny teny izahay de anisan'ny nanosika-hevitra tao anatin'io fitantanana io ny amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka ny amin'ny fitadiavana ny soam-bahoaka saingy tsy noenona de naleonay nipetraka nakasisiny tsy vitany tsy nitanterahana misy ary nienjehana azy fa nareo tao anatiny na zany na tena marina misy fa rehefa nijery anareo tao anatin'izay move midiky zany fa marefo ny rafitra nisy sy ny misy eto Madagasikara satria niteny hoe marefo tsinona ny olona anatin'izay mahamarefo azay de miezaka no miaro tena de izay manakaiky azy de ampiasa-kery satria misy fahatsapana hoe marefo isika indrindra manoloana lalàna sy manoloana ny politika eto mitantana ka nareo tao anatiny zay natonga nanontany hoe taminareo teo midika ave zany fa marefo ny rafitra misy eto amintsika na amin'ny resaka fampanarahan-darana na amin'ny lafa amin'ny resaka fitantanana na amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana satria anisan'ny voizin'ny MMM zany hoe bonne gouvernance état de droit ny décentralisation ary raha matadidy anisan'ny marika ingeza-be napetraka Andriamatoa azo Andrianarivelo nametraha ny NDDL makasika ny hoe fampandrosoana iny fotony sy ny fitsinjaram-pahefana de eo any mahatonga nanontany anao hoe marefo ve zany le rafitra misy eto amintsika ary ny fampatanjahana an'izay rafitra zay manahoana raha toa ka marina zay zavatra teneniko zay zay efa ao anatin'ireny le valiny ao anatin'le fanontaniana valiny efa hoe marefo le isy zany hoe zao tena marina misy tokoa fa tena tamin'ny 2024 dia anisan'ny tena nampandany an'le filoha Andry Rajoelina zay ary maro reo programa zay ny fanarahana ho tanterahana tena maro misy zany ary zay no natonga anay hiaraka hitatana tamin'izany fotoana zany nandrisy ny fotoana naharitraritra saingy zao rehefa tena samy tao zany de hita fa ao anatin'ilay fitondrana de tsy misy tena tsy manao afa-tsy ny anongana sy anakana le zavatra tiaka atao ao anatin'le fanatanterahana l'izy satria samy manana ny fametrahana ny lahara-pahamehana ny sasany mahamaky azy dia ny hoe za tonga eto amin'ny fitondrana ka zao ny izy za manana mpiara-miasa ny velany apiditra groupe électrogène eto ao any Jirama groupe électrogène mitovy amin'io misy am'izao fotoana zao ihany zay zany ohatrohatra zay no namaky azy satria am'izay fotoana zay mety manatra fantatra misy totsony ny MMM nametraka an'le hoe rehefa samy apiditra groupe électrogène any eo zany mitovy le hevitra hoe alao asina groupe électrogène fa eo le hoe efa samy apiditra groupe électrogène ihany de aleo le groupe électrogène mampiasa ny biomilanga sy ny tsimirofo zany hoe le akora avy eo no ampiasaina satria samy hafa ireo de tsy tiany ny sasany zay samy ao ihany tsisy hinanana tsy fantatro mazava loatra tsy tiany zay de natao misy zay fomba anaratsiana zay aminganana ray zay ohatra zany eo am'le resaka lalana atao ny lalana de hoe misy entreprise anakiraingezabe zay efa tena hita fa mihinam-bolana ny gasy fotsiny teto
ary tena razana hoe reo mpampiram-bola anaovana lalana raha banque mondiale de nyteny hoe aza atao ntsony io entreprise io tsy mahazo ao marché ntsony io kanefa de misy ao amin'ireo le ministre tamin'izany fotoanazany misisika mafy ampiditra ny alo izy ihany fa izy ngeza be izy nefa nahavita azy hatramin'izay nefa reo le izy nahavita azy hatramin'izay raha lalana tokony 3 metatra ohatrohatra ny habe eny de ataony 2 metatra sasany goudron desahako zany tena zava-doza amina tampo tsy mitovy zany le izy tsy mitovy le fomba fijery eo amin'ilay fametrahana n'lay priorité sasany teny hoe aleo téléphérique eno atao zay ny teny hoe le lalana aloha atao ka mba ahafahana manao azy de aleo anafatra bulldozer sisa sy ny sisa apetraka isaky ny région andre hiasa isaky ny district de natao le izy natao tena forcine nampidirana anyreny teto saiky tonga teto le izy de zavatra fa nataony zala am'le izy anaovany zavatra sasany to ohatrany hoe ampiasainy any amin'ny fitrandrana vatsoa nefa tokony anaovana lalana zany ahoana ny fomba iarahana am'zany tsy zay no mifanitsena tsy zay no de leo ny farany rehefa ny teny nananatra sasa de tsy mety tsy misy fa marina babe dehibe le hevitra nytoizany fa le fametrahanareo ny lahara-pahamena sy ny fomba fitantanana an'le izy tsy mety zay ny alana hita zany tena mazava zao zany am'izao fotoana zao mampetraka zay matra-panontaniana hoe inona no lahara-pahamena apetrany am'izao tena zay tena kivy mihitsy amin'ny lafiny ray raha le mbola lahara-pahamena teo no ataony kanefa mety zay mety zay zavatra hitranga lahara-pahamena ny etretina hoe atao zany hoe le eraera ozy izy ny tsika tam'zany tsy mila tsonina atao hoe démonstration le zavatra hoe tsapatsika ka hoe ino no atao any amin'ny commune any amin'ny district any amin'ny fokotany am'izao fotoana zao de tena mazava be iny atao fijerika azy tsy maintsy andeha fa miakatra zao na ny siramamy vidim-bary vidim-bary ny rano ny menaka sy ny sisa zany hoe le zavatra fiainana tena le filana fototra mihitsy am'izao fotoana zao nany io natrehan'izay ino no atao de tozy inanan-kanina ahoana ny fomba inanan-kanina de miady atrano am'izao fotoana zao lasa mangalatra zavaiky tsotsotra mahazo manao tantara kely vetivety ndao mbola misy fotoana zao ary tamin'ny mbola vao mpifankaty Rador sy Rasoa de mbola les je t'aime tu m'aimes de on se regarde dans les yeux on aura beaucoup d'enfants amin'ny teny frantsay zany hoe mifampijery de mbola mamity fon'izay sy rasena mifanolo petit taoapory satria mifampanantena firesitany natambatra am'paraka na totongo boloky ray zay le fitiavana zany Rador moa tsara asa satria mbola niasa izy tany amin'ny entreprise France Rasoa iany any keo mbola niasa nikatina le orinasa avy eo zaza teraka tamin'ny voalohany aloha mbola velona ihany rehefa tamin'ny faharoa rehefa nanomboka niditroso Rador de efa manomboka malay mody de rehefa malay mody de mitady any amin'ny namanany sao de misy asa le tsisy de ao aloha mandray kely consome tonga any an-trano de mamo tsy te hiatrika an'le vady aman-janaka zay le izy zay ifanotaina mipetraka tsy maintsy nisaraka izy avy eo tonga am'resaka hoe nangalatra Rador tonga figadrana zay zany le izy lasa nitiatra ny farany satria nangalatra izy andiso fanotaina mipetraka aiza ny fahadosoana zay ny zavatra hitranga ary io tena manenika mety am'izao fotoana zao zany tsy manana tsony mihitsy eny hoe zany hoe topanorana tokantrano vao zany zao eritreritry ny hoe anofatrano hoe hitokantrano tsy tokantrano tsy hoe anarany zao fa voatery tsy maintsy niakina kely am'ray aman-dreny niakina kely raha tsisy miombotrano tsy zay tsony tsy fidiny ka hoe mbola hitovy izy zany zavatra zany efa diozy izy ny collectivité candidat hoe ndao nova anyniny izy le ndao nova de rasana aloha de ndao ary zay nyteny ato malagasy miara-miainga raha tsy miara-miainga amin'ny malagasy raha tsy miara-miainga ny any amin'ny fokotany sy ny any amin'ny commune miatika an'le olana mba tena amin'ny tonga tsy lasa mihitsy hoe tsy possible io
Izay moa zay ndresanao zay mahakasika ny resaka taratra rehefa menao an'le tantara dia eo amin'le fahaleovan-tenany firenena mihitsy hoe miankina amin'ny mpitantana no mampaleotena ny firenena tsy mampaleotena azy ary tarafina amin'ny fiainana isam-batan'olona raha ny resaka andradory sy rasoa ianao teo dia lasa fiakinan-dola izy tamina zavatra hafa tonga hatrany amina fangalarana fa rehefa mijery ihany koa le zavatra tenenao to hoe ny tokantrano amin'izao tsy tokantrano tsony tsy hoe ny tokantrano fa miombotrano satria le fahefana eo am-pelantanana mihitsy ny tsisy tsony dia miteraka fiankinan-doha amina fiarahamonina na amina ray aman-dreny dia tahaka an'izay ihany koa ny firenentsika amin'izao ohatra ny lasa mbola miankin-doha ihany fa anarana fotsiny ihany le fahaleovan-tena zay resahana zay le resaka fahaleovan-tena inona moa no namaky andralahy zao va tonga voalany voalany tonga 200 personnes no nale olona roanjato ny tao tany a Dubai inona no tao tany nangataka iakin-doha angataka amin'ny anina hoe bon amin'ny volo zay narenanay firenenay ohatray lasa zay zany zany hoe ny fitoram-panjakana ny fotoana zany to hoe mahay mitondra dia hoe mahay mangataka raha mbola zay no atsaina tena tsy ho tafarantsika mety vetivety eo tonga ny vola dia mety vita kely tsy andeha le train banlieue andeha le téléphérique dia andeha le anina tonga le vola tsinona dia mandeha kely le anina kely ravina tetina kely isan-karazany fa ny hoe tena fampandrosoana araka ny tokony izy tsy lasa zay indrindra no amara-paranantsika ny resaka momba an'izay hoe raha zay no izy raha tsy zay no izy fa maray aman-dreny anao petraka foana moa zay manam-panantenana ave anao a Madagasikara tonga dia tsotra be le izy araka ny efa teneniko teo moa hoe ray aman-dreny tokony hipetrapetraka akasaina ao an-trano migiokany migiokany asambarana mivokatry ny asa sarana nandritry ny taona maro ny esana nefa mbola tsy mahandry andro tsy mahandry alina fa zao mbola tazana eto mitondra n'izany fampahatongava-tsaina sy fijorona vavolombelona zany fa manana fanantenana avy anao a Madagasikara manana fanantenana avy anao a ho an'ny taranaky ny malagasy sa tena manana fanantenana be dehibe mihitsy raha hitako taravina tamin'le hetsika fotsy teo le mbola mitoy amin'izao fotoana zao dia tena hitanao mihitsy hoe le etaeta zany le etaeta tena lalipaka mipololotra vaopo jereo tsara ny zavatra nitranga le teny mahitsy eo anatrehan'ilay sakana tena hitany ihany hoe zao no zany hoe le malagasy manana saina tia mamorona ary tsy eritreretinao mihitsy ary zay no adisy fanantenana an'ireo le mpitondra mbola zatra ny lalan'ny rinonireo le ka attention tandremo tsy tavelively zay le fanantenana zany hoe le génie zay le tsoko hoe malagasy empowerment zany hoe le tanjaky le malagasy zay natony malagasy miaramiainga io noho ny azy hoe mahatoky le malagasy mihitsy izy eo amin'ny fampandehanana ny raharaha eto le hoe andray an-tanana no avy mihitsy indrindra fa reto tanora zavatra hitsanga dia zao be dehibe amin'izao fotoana zao reo tanora tsy anasa nefa manana diplôme betsaka zotsika amin'ny teny zao reo manompoka reo manam-pahaizan'ireo tsy ho tafiditra ao ny asa-panjakana no asa daholo ny ankabeazan'ireo raha izao ny plan ny fitondram-panjakana reo ny tena azo lazaina hoe ho avy Madagasikara ka ny malagasy miaramiaina aloha raha ohatra kanina za mialatsina ny tonga dia nyteny amitsy moa ny tenenao dia zako hoe zay dia raha ireo tanora ireo no haitsika no manentana azy no manofana azy no manetsika azy any amin'ny lalana tokony alehany dia zay zako hoe zao no izy lasy tika lasy tsy aritra io tsy aritra io pofon'izany zao be dehibe amin'izao fotoana zao naro tanora varam-pianarana tonga ndray ty ny farany taona krismasy tombaovao dia tena marikivy mihitsy anarana zany navita fianarana nefa dia mbola anao noely manjorona indray anao krismasy mampalelo indray anao tombaovao tsisy nininina ray sy ray dia mino hoe sery sifa hipetrapotsiny reo oloreo mino hoe dia hoe hiary fihitra ao dia ohatra zao nkeo amin'ny heritaona tsy maintsy hetsika ireo tsy maintsy hitady lalana ireo ary zay ka izy le lalana ary inona no tao dirako hoe zay le izy hoe zay manoro lala mahitsy ho an'ireo mamindra aina araka amindreo zay le izy zay mijeriko an'izy asa izay moa ny fanao-kevitra nentin'ny Andriamatoa Laurent Ramarson mahakasika ny fiainam-pirenena mahakasika ny zavatra mitranga tsy ampy ny fotoana
satria misy fetrany ihany no ny antony maro zay fandaminana fa efa somary nihoatra kely ny fiarahantsika tao anatin'ity angaretina ity mahafinaritra foana no mahita ray aman-dreny mitondra an'izay toromarika sy torolalana ho an'ny fitondran-tena isam-batan'olona zay mitsory vavolombelona tsy mijery fotsiny ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena dia misy an'itony fantsoserasera itony moa entina mampita an'izay ka dia ankasitrahany ianao ray aman-dreny Laurent Ramarson mitondra an'izay resadresaka izay mino aho fa mbola ho avy ny fotoana iverenanao eto amin'ny fandaharana angaretina amin'ny fotoana zay mampety azy fa raha ny vaovao farany aloha zany hatreto dia ndrasana ny faneho-kevitry ny collectif des candidats ho an'ny valan-dresaka ataony amin'ny mpanao gazety ho an'ny ity anio ity any anatin'ny sampana fampahalalam-baovao no hanarahantsika an'izay ankasitrahana feno de feno ianareo niaraka taminay to anatin'ny fandaharana angaredona isaorana namana mpiara manentana mpiara mamakafaka namana mpiara miresaka eto amin'ny fandaharana angaredona eto reo mpanao gazety namana moa zany tiana olazaina amin'izany ifanira zafy manatany enikaja rakoto manatso zoky arfidy ramanandray be tolorana fankasitrahana feno de feno ny namana mpandrindra teknika misy andromika ry Erika Laura iza koa ny aola izy itsiry rindra zany namana eto amin'ny Kolo TV FM mety moa zany fa napitan'ny sary sy ny feo tany amintsika nandrindra ny lafa teknika tao ary namahany olana hitondrana ny fialantsiny ty ampamaranana satria nisy ny tsy fahatombanana zay nizahana ny vahana ka nahataraiky ny fanomboantsika ny fandaharana ary nahatarataraka kely ihany koa ny famaranana ny fandaharana fa indrindra ianareo zay niaraka taminay to anaty fandaharana angaredina dia tolorana fisaorana tolorana fankasitrahana tapitra hatreto aloha ny fiarahana tamin'ity androany ity saika adino ireo fansoserasera maresaka menjapeo sy ny fahitalavitra zay nandefa ny angaredina ireo namana mpandrindra teknika any amin'ireny fansoserasera tolorana fankasitrahana ianareo isaorana isika rehetra samy tsara samy soa mametraka mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny herinandro indray to klasy itoko vavy